Nanambara ny mpitondra tenin'ny governemanta Lalatiana Rakotondrazafy Andrea Tongarivo fa efa iverina tsy ela ireo sidin'ny kompania pitaterana Ethiopian Airlines mitatitra olona aty Madagasikara. Nazava izy fa vonany ianao sininy fifanarana sy ny fepetra apetraky ny fitondram-panjakana malagasy ho an'ny kompania pitaterana nabakabaka mba hisoroana ny famoahana tsokosoko ny harem-pirenena. Isy ho izy ny mpiasan'ny faditserana malagasy apetraky ny anivon'ny seranam-piaramanidiny Addis Abeba. Izy ireo no hisava ny mpandeha rehefa tonga ny toerana ka raha toa ahitana harena sarobidy eny amin'ny mpandeha dia averina avetrany makany Madagasikara izany, ho izy nanazava. Eo ihany koa Lalatiana Rakotondrazafy Andrea Tongarivo ny fisavana eny ambony fiaramanidina. Ho tanterahina tsy ho ela hoy ity minisitra ny serasera sy ny kolontsaina ity ny fanaovan'ny eo amin'ny fitondram-panjakana malagasy sy ny Ethiopian Airlines. Anaraka ihany koa ny fifanarahana ho an'ny kompania pitaterana anabakabaka hafa toy ny Airlink sy ny Kenya Airways. Izay mbola eo andalam-pifampindiniana amin'ny fitondram-panjakana malagasy amin'izao fotoan'izao. Ny vary noafarana ny siramamy, ny menaka ary ny lafarinina no anisan'ireo entana voakasiky ny famerana ny vidin'ny farany ambony indrindra araka ny fanambarana nataon'ny Razafindravà Edgar, ministra ny fampiroborobona ny indostria, ny varotra ary ny fanjifana. Efa voafaritra ihany koa ny vidin'ny farany ambony indrindra ampiarina amin'ireo entana ilaina amin'ny andavanandro. Ireo hoy izy ary efa notapahana niaraka tamin'ireo solotenan'ny mpanafatra entana avy any ivelany izany. Amin'ny talata 5 Aprily anefa vao fantatra ireo vidin'entana ireo, hoy hatrany ny ministra. Mbola isany koa hoy izy ny fampiresahana atao miaraka amin'ireo mpamongady mba hamerana izany vidin'entana farany ambony indrindra izany. Notapahana nandritra ny filan-kevitry ny ministra amin'ny 3 Martsa lasa teo ny amin'ny famaritana ny vidin'entana farany ambony indrindra sy ny tombony avo indrindra azon'ny mpivarotra alaina. Izany no natao dia mba hitazomana ny vidin'entana ho zakany fa efa ny vidin'ny mpanjifa araka ny fanazavana tao amin'ny tatitry ny filan-kevitry ny ministra. Nanazava etsy andany Lalatiana Rakotondrazafy Andrea Tongarivo, mpitondra tenin'ny governemanta, fa tsy Madagasikara irery ihany no voakasiky ny fiakaran'ny vidin'entana. Tena ilaina amin'ny fiainana andavanandro, fa firenena maro ihany koa satria dia anisan'ny fiantraikan'ny ady misy ao amin'ny Rosia sy Ukraina izany fisondrotam-bidy izany. Isokatra ho an-daolobe isaky ny faran'ny herinandro manomboka raha-pito sabotsy ny zaridaina vaovao Ambozatovo sy Anosy ho maimaim-poana ny fidirana amin'izany ary isokatra amin'ny 7 ora maraina hatramin'ny 5 ora hariva ny toerana ankoatra ny raha-pito sabotsy izay isokatra amin'ny 2 ora atoandro vao isokatra. Mbola eo andalam-panatsarana ny toerana ny kominina Antananarivo renivohitra saingy tsapa fa tokony efa hisitraka ireo zaridaina ireo ny poniny ka izay no nanokafana azy ireo vonjimaiky araka ny nambaran'ny kominina. Mba hafana manaja ny fepetra ara-pahasalamana nefa dia hiditra tsikelikely ny olona hitsidika izany ka 7 isaky ny mandeha no hitsidika ny ao Ambozatovo raha toka 100 kosa ny ao Anosy. Efa tamin'ny volana febroary moa no novanavinaina hosokafana ireto toerana fialana voly ireto saingy tsy totosa izany. Mbola hisy ihany koa ny fametrahana foto-drafitrasa ara-panatanjahantena sy kilalaon'ankizy amin'ireo toerana ireo ka mety amin'ny tapaky ny taona ity ny fitokanana ofisialy.